ho an'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voantso ny masina ho aminareo neny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Anio alatsinainy fa 9 ny volana Desambra 2024 andro voalohany amin'ny herinandro sambatra. Andiniantsika ny lohahevitra manao hoe Jesosy Kristy taranaki Abrahama. Zao fampampiavahana zao dia hifarombonan'ny sampana lehilahy kristianina sy ny sampana sekoly alahady. Ho fiderana an'Andriamanitra dia iarahantsika mamaky ny Salamo 2:70 andininy voalohany ka hatramin'ny 7. Salamo 2:70 andininy voalohany ka hatramin'ny 7. Ao aorian'izay dia ataontsika ny hira 7:30 ny andininy voalohany sy ny 3 ary ny 5. Hitsangansika. Amin'ny anaran'ny Tompo, Andriamanitra, omeo ho an'ny mpanjaka ny fitsaranao, ary ho an'ny zanaky ny mpanjaka ny fahamarinanao. Hitsara ny olonao amin'ny fahamarinana izy, ary ny malahelonao amin'ny fahitsiana. Ny tendrombohitra vokatra fiadanana ho an'ny olona, eny ny avoana koa amin'ny fahamarinana. Hitsara ny olona ory izy, sy hamonjy ny zanaky ny mahantra, ary hanorotoro ny mpampahory. Atahotra anao ny olona raha mbola maharitra koa ny masoandro, sy ny volana hatramin'ny taranaka faramandimby. Hidina tahaka ny ranorana amin'ny savoajinja izy, tahaka ny ranorana mivantravatra amin'ny tany. Ny marina hitrebina amin'ny androny, ary ho be ny fiadanana mandra-pahatsy sy volana intsony. Amen. Fainganary mpanjaka handray ny lovana, fainganary mbahaka ny tany hoanao, avy ampifaly ny malahelo fo, afaony mijaly sy azo ny mandro. Tendrombohitravony hoasahako, ho tonga ravoravo sy tretrika toko, ny betsy akankery ny kely afapo, tsy isy izay overy sy asy izay anjo. Fainganary mpamonjy ry Tompo be fity, ny olona trabonjy miantso hoe avy, anao ny fiterana, anao ny laza be, anao ny fanjaka na sy arapae. Hivavaka tsika. Andriamanitra ray sy zanaka fanahy masino, misaotra anao zahay fa mbola ampiombonanao eto amin'izao anio izao. Andro iomananay amin'ny fankalazana ny Krismasy, ahatsiarovanay ny nahaterahan'i Jesosy Kristy mpamonjy. Tompo malalo, misaotra noho ny mbola ahafahanay miantso ny anaranao, dia mangataka ny fanatrehanao feno izao fotoana izao, ka hitarihanao anay mba hitombonay amin'ny fahafantarana fa Jesosy Kristy dia taranaky Abrahama tokoa. Ataonay ny vavakay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tonga amin'ny fotoanany ankizy sy ny tanora isika ry havana mitsangana hivavaka isika.
maritra mandrakizay ny teninao ary ampahany amin'izay fotoana vakivakinay eto amin'izao tontolo izao dia mbola ao anatin'izany ny teninao, miasa ny teninao. Jesoa misaotra fa mbola vonina hiteny aminay ianao, meo anay ny fanahy masina hitarika anay, ho vonina koa iaino anao. Amin'ny anaranao, amen. Tena faly mahita antsika ankizy sy tanora tafombana amin'ity alatsinainy ao anatin'ny herinandro sambatra ity. Ny lohahevitry ny perikopa volana desambra dia manao hoe manetry tena ny mino. Fa izay ombonantsika amin'izao alatsinainy izao dia efa nambarany tarika teo ihany manao hoe Jesosy Kristy taranaky Abrahama. Araky ny Matthieu 1:7-20. Raha isika mbola ho fanatitra anterana an'izany ny Genesis 7:7 tapany farany. Genesis 7:7 tapany farany. Raha hitanareo dia amaky azy amin'ny anaran'ny Tompo eo amin'ilay hoe ho Andriamanitrao sy ny taranakao mandimby anao aho. Ho Andriamanitrao sy ny taranakao mandimby anao aho. Ahoana hoy ny soratra masina? Ny Tompo no miteny izany ary fanekena nataony tamin'ny Abrahama. Ho Andriamanitrao sy ny taranakao mandimby anao aho. Raha manamarika isika dia vakiana isaky ny misy fanaovam-batisy io teny io. Ilazana fa Andriamanitra dia manao fanekena amin'ny zaza rehetra atao batisy ka miteny aminy hoe ho Andriamanitrao sy ny taranakao mandimby anao aho. Andriamanitra manorina fanekena amin'izay rehetra atao batisy. Zasy anao vita batisy zany. Ny Matthieu 1:7 dia milaza hoe Jesosy dia taranaky Abrahama. Ao anatin'izany zany hoe Jesosy zany dia anisan'ny nanorena n'Andriamanitra ny fanekena tao amin'ny Abrahama, na fahatanterahany ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Fa ao anatin'ny fitanisana ny taranaky Abrahama tonga any amin'ny fahaterahan'i Jesosy dia voatoninao Davida mpanjaka. Voatoninao ny dadan'i Davida. Iza ny anarany? Jese. Voatoninao ny dadabean'i Davida. Iza ny anarany? Boaza. Zay le taranaka ny poiran'i Jesosy. Ity Davida ity dia voalaza ao amin'ny Samoela 1:9. Fa nantsoina ho mpanjaka izy mbola kely de kely. Raha ny taonany dia tokotokony ho 12 taona teo ary tany ampiandrasan'ondry. Rehefa nantsoina ho mpanjaka izy tany ampiandrasan'ondry dia nosorany Samoela ho mpanjaka ao amin'ny Samoela 1:9 ihany no ahitantsika an'izany. Mbola kely tokoa izy. Fa tsy avy hatrany izy dia teo amin'ny seza fiandrianana, fa mbola tena nisy zavatra maro niatra taminy. Fanenjehany Saoly, ny fijaliana samihafa. Teo amin'ny 30 taonany izy vao tena nanomboka nanjaka. Samoela 2:5-4 misy filazana mazava mihitsy hoe 30 taona i Davida no nanjaka. 40 taona ny faharetany teo amin'ny fanjakana. Na dia tsy neritreretina ho zava-dehibe tokoa azy izy tao amin'ny fianakaviana satria sady faralahy mpiandry ondry. Taraiky tany an-tsady tany no tonga Samoela nitady izay ho mpanjaka tao amin'ny fianakavian'i Jese, dia indro tonga mpanjaka izy. Tsy neritreretina akory, ilay tsy neritreretina, ilay tsy noheverina, ilay faralahy, ilay zandry olona indrindra. Izay Davida anisan'ny voatanisa ao amin'ny taranaka ny poiran'i Jesosy.
na dia zavatra kely tokoa aza no anjara asantsika ankizy tanora any an-trano aty am-piangonana mety hoe mbola mpianatra tenin'Andriamanitra ianao amin'ny sekoly alahady, mbola lovotoa ianao any amin'ny sampatia na mbola vorokely, na dia kely ary ny anjaranao ankizy tanora ao amin'ny fiangonana dia efa zava-dehibe amin'Andriamanitra zany. Ireto ny afatra anankiroa anatin'izao 10 minitra izao. Voalohany, manana anjara toerana lehibe ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao ary tena fantatr'Andriamanitra tahaka ny nafantarany any Davida kely. Manana anjara toerana lehibe eto amin'ny fiangonana ianao ary fantatr'Andriamanitra tahaka ny nafantarany any Davida. Ny afatra faharoa ny hoe manana anjara toerana manokana eo anatrehan'Andriamanitra ny tantara ny fianakaviantsika tsirairay avy tahaka ny nanomezany anjara toerana ny tantara ny fianakavian'i Jesoa. Mba fantaro hoe anontaniao bebe anareo, iza ny anaran'ny dadanao? Iza ny anaran'ny dadabe anao? Fa izany dia sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy tonga ho azy teto ambonin'ny tany isika, fa nisy tantara taranaka ny fandimby ary teo ampelatanan'Andriamanitra zany tantara zany, tahaka ny nitondrany ny tantaran'i Jesoa ho tonga teto ankalazaintsika rehefa Krismasy. Ireo ary ny afatra, na dia kely azy ianao eto amin'ny fiangonana, mpianatra sekoly alahady, lovotoana vorokely na sampana tanora kristianina, dia tadidio fa fantatr'Andriamanitra ianao tahaka ny nalalany an'i Davida. Fantaro koa fa zava-dehibe ao anatrehan'ny Tompo ny tantaram-pianakaviantsika tsirairay avy. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, hivavaka isika. Jesoa misaotra fa nampahafantarina anay fa taranaki Abrahama ianao. Misaotra fa ao anatin'izany Davida faralahy natao tsinotsinona sy tsy noheverina akory tany ampiandrasan'ondry nefa fantatrao. Faly koa izay satria ahy fantatrao na dia mbola kely sy bitika aza ato amin'ny fiangonana, manana fikasana tsara momba anay ianao ny amin'ny fiainanay. Faly koa izahay fa ahy ataonao zava-dehibe ny tantaram-pianakavianay tsirairay avy tahaka nanaovanao zava-dehibe ny tantaran'i Jesosy Kristy. Manomboka izao dia anao zava-dehibe ny fisiana eto am-piangonana izahay, anao zava-dehibe ny tantarany fianakavianay izahay. Misaotra Tompo. Amen. Ho ataontsika ny hira fa fito amby fitopolo amby zato andininy voalohany. Hira fito amby fitopolo amby zato andininy voalohany. Hivavaka tsika. Ry Tompo Andriamanitra io, misaotra fa manana anjara amin'ny teninao izahay, koa aidinao aminay ny fanahy masinao, hanamasina anay izay hamaky sy hiain'ny teny, ary koa momba ny hitondra ny hafatrao. Dia aza velo toy ny nidiranay teto Tompo no ivoanay, ka tehirizao aty anatinay tsirairay ny teninao, mba ho mpino manetry teny izahay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Iaraka maky sy hain'ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha, bokin'ny Salamo, Salamo faharoa amby fitopolo,
andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra amby folo. Salamo faharoa amby fitopolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra amby folo. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra ô, me ho an'ny mpanjaka ny fitsaranao, ary ho an'ny zanaky ny mpanjaka ny fahamarinanao. Hitsara ny olonao amin'ny fahamarinana izy, ary malahelinao amin'ny fahitsiana. Ny tendrombohitra avokatra fiadanana ho an'ny olona, eny ny avoana koa amin'ny fahamarinana. Hitsara ny olona ory izy sy hamonjy ny zanaky ny mahantra, ary hanoritory ny mpampahory. Atahotra anao ny olona, raha mbola maharitra koa ny masoandro sy mivolana hatramin'ny taranaka faramandimby. Hidina tahaka ny ranorana amin'ny savoajinja izy, tahaka ny ranorana amin'ny vatravatra amin'ny tany. Ny marina hitrebona amin'ny androny, ary ho be ny fiadanana mandra-patsy hisy volana intsony. Ary hanjaka hatramin'ny ranomasina ka hatramin'ny ranomasina izy, ary hatramin'ny ono ka hatramin'ny faran'ny tany. Ny ponina ny anefitra andohalika ao anatrehany, ary ny fahavalo ny lelaka ny vovoka. Ny mpanjaka ny Tartisisy sy ny Nosy andoha-hetra, ny mpanjaka ny Sebaseba anatitra fanomezana, ary ny mpanjaka rehetra iakoakeo anatrehany, ny firenena rehetra no poazy. Fa hamonjy mahatra mitaraina izy sy ny ory tsy manaka-monjy. Hiantra ny reraka sy ny malahelo izy, ary hamonjy ny fanahy malahelo. Hanavitra ny fanahiny amin'ny fampahoriana sy ny fanaovana ankeriny izy, ary ho zava-dehibe ho masony ny rany. Ho toizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao, filazantsara araka amin'ny Matio toko voalohany, andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito amby folo. Ary ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina toko voalohany, andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito. Matio toko voalohany, andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito amby folo. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ny filazana ny razan'i Jesosy Kristy, zanaky Davida, zanaky Abrahama. Abrahama niteraka ny Isaka, ary Isaka niteraka ny Jakoba, ary Jakoba niteraka ny Joda amin'ny rahalahy avy, ary Joda niteraka ny Fareza sy Zara tamin'ny Tamara, ary Fareza niteraka ny Hezrona, ary Hezrona niteraka ny Rama, ary Rama niteraka ny Aminadaba, ary Aminadaba niteraka ny Nasona, ary Nasona niteraka ny Salmona, ary Salmona niteraka ny Boaza tamin'ny Rahaba, ary Boaza niteraka ny Obeda tamin'ny Rota, ary Obeda niteraka ny Jese, ary Jese niteraka ny Davida mpanjaka, ary Davida niteraka ny Solomona tamin'ny vadiny Oria, ary Solomona niteraka ny Rehoboama, ary Rehoboama niteraka ny Abi, ary Abi niteraka ny Asa, ary Asa niteraka ny Josafata, ary Josafata niteraka ny Jorama, ary Jorama niteraka ny Ozia, ary Ozia niteraka ny Jotama, ary Jotama niteraka ny Ahaza, ary Ahaza niteraka ny Ezekia, ary Ezekia niteraka ny Manase, ary Manase niteraka ny Amona, ary Amona niteraka ny Josia, ary Josia niteraka ny Jekonia amin'ny rahalahy avy tamin'ny findrana tamin'ny Babilôna, ary taorian'ny findrana tamin'ny Babilôna Jekonia dia niteraka ny Sealtiela, ary Sealtiela niteraka ny Zerobabela, ary Zerobabela niteraka Abioda, ary Abioda niteraka ny Eliakima, ary Eliakima niteraka ny Azora, ary Azora niteraka ny Zadoka, ary Zadoka niteraka ny Akima, ary Akima niteraka ny Elioda, ary Elioda niteraka ny Eleazara, ary Eleazara niteraka amin'ny Matana, ary Matana niteraka ny Jakoba, ary Jakoba niteraka ny Josefa vadin'i Maria, ary Maria niteraka ny Jesosy izay atao hoe Kristy. Ary ny taranaka rehetra hatramin'ny Abrahama ka hatramin'ny Davida dia taranaka 400, ary hatramin'ny Davida ka hatramin'ny findrana tamin'ny Babilôna dia taranaka 400, ary hatramin'ny findrana tamin'ny Babilôna ka hatramin'ny Kristy dia taranaka 400. Romanina toko voalohany, andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito. Paoly, mpanompon'i Jesosy Kristy, voantso apôstôly, voatokana amin'ny filazantsara an'Andriamanitra, izay nampilazain'ny mpaminany raha teo tao amin'ny soratra masina ny amin'ny zanany, izay nateraka avy tamin'ny taranaka Davida araka ny nofo, ary naseho tamin'ny kero zanak'Andriamanitra araka ny fanahy fahamasinana tamin'ny fitsanganany tamin'ny maty, dia Jesosy Kristy tompontsika, izay nandraisanay fahasoavana sy maha-apôstôly anay ary tonga fanekena ny finoana voninahitry ny anarany any amin'ny jentilisa rehetra. Ary ianareo koa izay isan'ireny dia voantso ho an'i Jesosy Kristy. Ho an'izay rehetra any Roma, malala an'Andriamanitra sady voantso no masina, ho aminareo any amin'ny fahasoavana sy fiadarana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ray masina, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana.
amen. Ataontsika ho mpitsanganana ny hira faharoa amby efapolo andimy voalohany fahatelo fahaenina. Mbola ho amintsika ny riavana ny tompo Andriamantsika ary ampahafantarantsika ny sitrapony amin'ny alalan'ny fanahy masina araka ny soratra masina izay novakiana teo. Efa nanomanana antsika fa ny Matio toko voalohany andininy fahafito amby folo no iarahantsika ary aompana amin'ny loha hevitra hoe Jesosy Kristy taranaky Abrahama. Matio toko voalohany andininy fahafito ambin'ny folo. Dia isika rehetra hiara-maka izany indray amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary ny taranaka rehetra hatramin'ny Abrahama ka hatramin'ny Davida dia taranaka 450 ary hatramin'ny Davida ka hatramin'ny findrana tany Babilôna dia taranaka 450 ary hatramin'ny findrana tany Babilôna ka hatramin'ny Kristy dia taranaka 450. Raha hitady anaraka ny zanaka manjafy moa zany dia atao Matio toko voalohany mandeha tonga dia mahita be dia be. Fa raha fakely ny araka ny voalaza teo dia 2:70. Ny filazantsara araka ny Matio dia nosoratana indrindra mba ahafahana manazava amin'ny mpiarabelona tamin'izany fotoana fa Jesosy Kristy dia ilay Messia araka ny teny fampanantenan'Andriamanitra. No ny fankalan'ny Jiosy any Jesosy mantsy ireo mpahay tantara Jiosy dia namorona ka nanoratra nandresy lahatra ny mpiarabelona taminy fa na dia olo malaza sy nahavita zavatra be eny nitsangana tamin'ny maty araka ny voalaza teo amin'ny zavanitranga mandidana ny fahafatesan'i Jesosy aza i Jesosy Kristy dia olona tsy mendry pitokisana izay ny filazan'ireo mpahay tantara Jiosy tsy mendry pitokisana na olo malaza satria zazasary ary nambarany tao amin'ny tantara izay nisoratan'izy ireny fa miaramila romanina no rainy Jesosy. Ateraka izany ty filazantsara araka ny Matio ty izay narafitry Matio Jiosy raha teo nantsona hoe Levy taranaka Levita narafitra ny tantarany ao amin'ny filazantsara araka ny Matio entina manohitra n'izany fampianarana mandratsy endrika ny filazantsara manohitra n'Andriamanitra izany. Dia ambarany amin'ny filazantsara araka ny Matio fa tena taranaka araka ny teny fikasan'Andriamanitra ary taranaky Abrahama i Jesosy Kristy. Avy eo amin'ny Abrahama makeo amin'ny Davida taranaka 450, avy eo amin'ny Davida ho any amin'ny fahababona Babilôna taranaka 450, avy any Babilôna makeo amin'ny Kristy taranaka 450. Toeriny Matio mazava tsara araka ny fanjoina ny taranaka ny fandimby miaingany amin'ny Abrahama teny fikasana napetraka Andriamanitra makany amin'ny Jesosy ny filazana fa Jesosy dia azasary tena toeriny zany. Jesosy dia zanaka miaramila romanina ambarany mazava fa taranaky Abrahama i Jesosy. Inona ary no azo ambara amintsika fiangonana ho fanomanana antsika ny amin'ny fahaterahan'i Jesosy, fahatsiarovana nahaterahan'i Jesosy raha ambarany soratra masina fa Jesosy Kristy dia taranaky Abrahama. Reto zavatra anankitelo reto riavana no azo ampitaina amintsika. Jesosy Kristy dia taranaky Abrahama fahatanterahany teny fikasana. Jesosy Kristy taranaky Abrahama faharoa dia fiantsona fahatokiana sy finoana an'Andriamanitra. Jesosy Kristy taranaky Abrahama ny fahatelo fanambarana ny famindrampon'Andriamanitra. Jesosy Kristy taranaky Abrahama fahatanterahany teny fikasan'Andriamanitra. Ny teny fikasan'Andriamanitra izay nipetraka voalohany tao amin'ny Abrahama dia hitantsika ao amin'ny Genesis toko 2:20 andininy voalohany hatramin'ny fahatelo.
raha eo ambany masonareo ny baiboly dia sokafo zany ary anaraka ny vaky ny teny ianareo. Genesis 2:20 hatramin'ny 7. Io ilay teny fikasana tanteraka tao amin'ny Jesosy Kristy. Jesosy Kristy taranaki Abrahama fahatanterahany teny fikasana. Izao ilay teny fikasan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Genesis 2:20 amin'ny anaran'ny Tompo. Ary hoy Jehova tamin'ny Abrahama, mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranondrainao hankany amin'ny tany izay asehoko anao. Dia hahatonga anao ho firenena lehibe aho, sady hitay anao sy halehibe ny anaranao, ary ho fitahiana tokoa ianao. Ary hita izay manisy soa anao aho, fa hanoziny izay manozina anao, ary aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Ary aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Milaza sy manondro indrindra ani Jesosy Kristy taranaki Abrahama ho fitahiana ny firenena rehetra zany. Amafisin'ny Galatiana 4:1-12 io izay hovakiko aminareo amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary tamin'ny Abrahama sy ny taranany no ilazana ny teny fikasana, tsy ilazainy hoe ary ho an'ny taranaka toy ny milaza ny maro, fa toy ny milaza anankiray ary ho an'ny taranakao, dia Kristy izany. Ireo ry havana no atambatra dia ahafahantsika milaza fa Jesosy Kristy taranaki Abrahama dia fahatanterahany teny fikasana. Niainga tao amin'ny Genesis 2:20 ary tsahivon'ny Paoly ao amin'ny Galatiana 3:7. Koa amin'izany ny Krismasy dia fotoana ampatsahivana antsika fa Jesosy Kristy ny fahatanterahany teny fikasana, fitahiana lehibe nomen'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao. Ny Krismasy dia fahatanterahany teny fikasan'Andriamanitra nanomezana an Jesosy Kristy fitahiana lehibe ho an'izao tontolo izao. Amin'ny alalany ny firenena rehetra dia afaka mandray izany fitahiana izany, fiadanana sy famonjena. Miomana amin'ny fankalazan'Andriamanitra ny Krismasy isika ao anatin'izao herinandro sambatra izao. Tsy homakomana fotsiny na handehandeha ho azy aty am-piangonana, fa hiomana tsara dian'izao handray an'i Kristy ilay fitahiana sy famonjena fahatanterahany teny fikasan'Andriamanitra. Ny zavatra faharoa dia ny hoe Jesosy Kristy taranaki Abrahama fiantsoana, finoana sy fahatokiana an'Andriamanitra. Abrahama dia naneho finoana sy fahatokiana an'Andriamanitra, na dia tsy nazava tamin'ny tsara azy ny lalana nitondran'Andriamanitra azy ny filazan'ny Tompo hoe andeha ho any amin'ny tany mbola tsy fantatrao ianao, fa nandeha tamin'ny finoana Abrahama. Izany no voasoratra ao amin'ny Hebreo 1:15-5 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: finoana no nanekeny Abrahama rehefa nantsoina hiaingaka amin'ny tany izay ho azony ho lova, ka dia niainga izy nefa tsy fantany izay nalihany. Finoana no ivianiana ny tany amin'ny tany nolazainy teny fikasana, toy ny any amin'ny tanin'olona mitoetra anday, mba amin'Isaka sy Jakoba mpiara-mandova izany teny fikasana izany aminy. Fa nanantena azy ny tanàna misy fanorenana izy, Andriamanitra ny tompo marika sy mpanao izany. Ny fahatanterahany teny fikasana tao amin'ny Jesosy Kristy taranaki Abrahama dia miantso antsika amin'ny finoana sy ny fahatokiana an'Andriamanitra. Ary raha mijery ny tantara manatombotra indrindra ny nahaterahan'i Jesosy isika, dia finoana no nanekeny Josefa hampakatra ny Maria ho vadiny eo ambany amin'ity perikopa ity, Matthieu 1:4. Rehefa taitra tamin'ny toromasina izy dia nampakatra ny Maria ho vadiny. Nandeha tamin'ny finoana. Finoana koa no nanekeny Maria hitondra ny Jesosy tao am-boka, araka ny teny ao amin'ny Lioka 1:5-7 manao hoe: aoka ho tonga amiko araka ny teninao. Jesosy Kristy taranaki Abrahama dia miantso ny finoantsika sy ny fahatokitsika an'Andriamanitra.
miantso ny finoantsika sy ny fahatokitsika an'Andriamanitra. Fiantsonanao anana finoana, fiantsonanao ametraka fahatokiana amin'Andriamanitra amin'ny fitondrany ny fiainanao. Tsy mora ny nanekeny Abrahama ny fitondran'Andriamanitra ny fiainany, ny ainga tany an-tanindrazana ho amin'ny tany tsy fantatra. Tsy mbola voan'izany angamba ianao. Mpitandrina maro ny tratran'izany. Miainga ianao eo dia endana mankary. Finoana no nanekeny Abrahama hamakivaky ny lalan-tsarotra ahatongavana amin'izay tanàna misy fanorenana tsara. Andriamanitra no tompo marika sy mpanao izany. Ho anao indrindra koa dia miantso anao mba hametraka fahatokisana amin'Andriamanitra amin'izao Krismasy izao. Minoa ny tenin'Andriamanitra izay efa nafafy taminao, fampanantenana ilay fiainana mandrakizay. Fa ny fahatelo araka ny voalaza teo, raha ambaran'ny soratra masina fa Jesosy Kristy taranaky Abrahama dia fanambarana ny famindrampon'Andriamanitra zany. Milaza ny famindrampon'Andriamanitra ny fanambarana fa Jesosy Kristy dia taranaky Abrahama. Nahoana moa? Ny tetiarana na ny tantara pirazanana voatanisa be dia be ny vakiny namantsika teo dia ahitana karazan'olona maro. Ao anatin'izany i Davida izay voalaza fa niteraka ny Solomona tamin'ny vadiny Oria. Azonao sary an-tsaina ve izany tantara izany? Patseba ny alalan'ny sasany azy aminareo. Vadin'olona niterahana ny Solomona mpanjaka nefa dia tafiditra ao anatin'ny tetiarana na ny firazanan'i Jesosy i Davida. Famindrampon'Andriamanitra zany. Tena famindrampon'Andriamanitra zany. Zany atao hoe Zedekia na eto amin'ny soratra masina amin'ny tetiarana izy dia atao hoe i Jekonia zanaky Josia. Rehefa notoriany Jeremia mpaminany taminy teny dia nilaviny akitsirano, nataony martiro azy i Jeremia. Vokatr'izay no nahatonga ny zanak'Israely lasa babo tany Babilôna. Izany fahalemeny ny mpanjaka ny Israely, izany fahalemeny ny fireneny n'Andriamanitra izany dia mbola niasany tamin'ny famindrampony, naveriny indray avy any am-pahababoana ho an'i Jerosalema ny zanak'Israely, ary dia nitoy ny tetiaran'i Jesosy mandra-pahaterany, voambara hoe zanaky Josefa vadiny Maria. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, ny filazana fa Jesosy Kristy taranaky Abrahama izay fangarona karazan'olona maro matanjaka sy malemy manana izay tsy fahatanterahany dia milaza amintsika fa ny Krismasy hanambarana ny fahateran'i Jesosy dia milaza indrindra ny falebiazan'ny famindrampon'Andriamanitra amintsika mpanota. Mbola mitoy ny tantaram-pamonjena amiko sy aminao ary sitrak'Andriamanitra hitoy amin'ny taranakitsika tsirairay avy. Mamindra fo Andriamanitra raha nametraka ny Jesosy ao anatin'ny taranaky Abrahama sy ireo maro voalaza sy voatanisa ato amin'ity filazantsara araka ny Matio ty. Jesosy Kristy tonga hampiavana antsika amin'Andriamanitra na dia malemy sy tsy mendrika aza isika. Izany lay afatra Krismasy. Jesosy Kristy taranaky Abrahama tonga hamonjy antsika. Angatao ary raiso ny famindrampon'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy. Famarana ry havana dia ny hoe Jesosy Kristy tsy tonga ho azy teto amin'izao tontolo izao, na tonga tampoka teto amin'izao tontolo izao. Nisy tantara lavabe nandidina ny 2 taona nanomboka tany amin'ny Abrahama ka mandra-pahatonga teo amin'ny Jesosy Kristy, izany hoe tany amin'ny 4 taona lasa raha totaly amin'izao vanim-potoana iarahantsika miaina izao, nanomboka tany ny teny fikasan'Andriamanitra tanteraka. Nanomboka tany no nantsoina ny finoana ny tenin'Andriamanitra. Nanomboka tamin'izany andron'ny Abrahama izany no efa nambara ny famindrampon'Andriamanitra. Ankehitriny Krismasy 420 dia mbola tian'Andriamanitra ho tanterahana amintsika ny teny fikasany. Mbola tian'Andriamanitra ho taomina amin'ny finoana ny tenin'Andriamanitra isika.
mbola tian'Andriamanitra hangataka ny famindrampony isika mpanota dia tanterao zany sitrapony tompo zany indrindra ny Galatiana 2:7-20 manao hoe amin'ny anaran'ny tompo ary raha ny Kristy ianareo dia taranaky Abrahama sady mbandova araka ny teny fikasana raha ny Kristy ianareo dia taranaky Abrahama sady mpandova ny teny fikasana ho isan'ny Andriamanitra ho isan'ny taranaky Abrahama noho ny amin'ny Kristiana isika ary andova ny fiainana mandrakizay. Amen. Hitsangana ny sampana lehilahy kristiana sy ny sampana sekoly alahady hanao ny firana fanampy ny 5:10. Mandeha ilay feo nyantsoay tsapako anatiko ao nyerinao mitaona mba hiverina minao raikio itia Somba wisanireu sanaka faizau sainani Deuva anarakan didina rayo Jesus Suzuki Raisuau Wisanira Sandina Tiana Neni Kuireni Talu Faiova Raisau Jesus Wana tumpuo itiau Raisomba wisandire sandina faizau sainani Deuva Narakan didina Jesu Iombana amin'ny vavaka fangatana isika raha eo fifaliana ho anay ny nandresy nandray ny teninao ho fiainanay ary miomana tsara ankalazanao amin'ny krismasy izahay mahatsiaro fa tanteraka tao amin'ny Jesosy Kristy ny teny fikasana napetraka ao tamin'ny Abrahama ary mbola miantso anay ianao hatoko tsara ny teny rehetra izay nambaranao taminay
sy mbola holazainao any aoriana. Misaotra ny amin'ny teninao mampahafantatra fa ny filazana ny mahataranaky Abrahama ny Jesosy dia fanambarana koa ny famindramponao, tsy olona tanteraka ireo olona voatanisa ho loharano ny poiran'i Jesosy. Misaotra Tompo fa afaka miantoraka aminao amin'ny fanetretena amin'ny tsy fahatanteranay izahay ka mangataka ny mba hivelomanay amin'ny famindramponao isan'andro mandrakariva. Ary amin'izao takariva izao no iombonanay fosy fanahy, angatahanay ny amin'ireo tratry ny tsy fahasalamana naizanaiza misy azy ireny, ny izaniza koa mety aminay tonga miara-mivavaketo, atefo amin'izy ireny ny tana mahirinao hanarina ny fahasalamana. Ireo manamanjo anisan'izany ankonana anankiray eto amin'ity fitandremana ity, mampionona mampahireza azy ireny ianao ry Tompo. Ireo manana olana dia anakaiky azy ianao anoana mba tsy ampiravoravo tanana azy ireny. Ny firenenay Tompo dia tononinay eo ambany fiadananao. Ataovy manan-kereto ny fampihavanana vitan'i Kristy teo amin'ny azo fijaliana, manahoana matahoana tsy fitovekevitra mety ho fifandirana koa azy dia arovy amin'ny fandripahalemana ny firenenay. Jereo ny fiangonanao amin'izao fiomanana Krismasy zao mba ho feno fanetretena ary androso bebe kokoa amin'ny fibebahana dia hitsena ny Krismasy fiadanana. Rainay zany an-danitra, ho amasinane ny anarana, ho tongane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho takin'iny an-danitra. Meo anay an'io izay nasahaza ao anay, ary mamelany elokay tahaky ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Sao dia hitsangana ny fiangonana hanao ny fanekemponoana laharana faharoa. Isika mino an'Andriamanitra iray, raitsotoa, mpanao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra, na ny hita na ny tsy hita, ary an' Jesosy Kristy Tompo iray, zanan'ilay tokan'Andriamanitra, nateraka ny rainy talohan'izao rehetra izao, ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ny zavatra rehetra, izy nahariana izao tontolo izao, noho ny amintsika olombelona sady ho famonjenantsika dia nidina avy tany an-danitra izy, ary nataony fanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virjiny, dia tonga olona izy, nombona teo amin'ny hazo fijaliana ho fanavotana antsika tamin'ny nanapahany Pônty Pilato izy, maty izy ka nalevina, nitsangana maty tamin'ny andro fahatelo arak'izay voasoratra izy, niakatra ho any an-danitra izy ary mipetraka eo an-tanana ankavanan'ny ray, avy any ny haviany indray amin'ny voninahitra, hitsara ny velona sy ny maty ary mandrakizay ny fanjakany. Isika mino fanahy masina, Tompo sady mpanome aina, izay avy amin'ny ray sy ny zanaka, ka hitsaona sy ankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka. Izy dia niteny tamin'ny vavany mpaminany, isika mino fiangonana iray masina, miorina amin'ny fanambaran'ny apôstôly ary manerana izao tontolo izao. Isika manaiky mibatisa iray ho famelan-keloka sady manantena ny fitsangana maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Ho tanteraka aminareo ny tsodrany tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Hitahy anareo aneny Tompo ka hiaro anareo. Hampamirapiratra ny tavany aminareo aneny Tompo ka mindra fo aminareo. Hanandratra ny tavany aminareo ny Tompo ka hanome anareo fiadanana. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.